ninona nanjo natojony mafinanambininjavatso nafalina malokany fo ianao tsy lavitra fa teo anilako ny masonao no hahitako ny tongotrao no mahalala ny lalanombako izay taratrao no fazavako ny fotsika mitepo mifamalito ny lamako izanykino fity tena fity ray ainy iray safidy izanykino fity zay tiako no tindry mizarany mami mangidy voatsongenao izao marary osienao izao tsy zarizary sanatry tsy fanary torano sy vary izay telinao no lalako zay sitrakao no mampandrinisako izay babinao deo zakako izay miatra aminao miatraika miniako tanankavy havanana namorana sarotra iaramanana ny mafifanoanana na be na kely fanapahana izanykino fity tena fity ray ainy iray safidy izanykino fity zay tiako no tindry mizarany mami mangidy voatsongenao izao marary osienao izao tsy zarizary sanatry tsy fanary torano sy vary
sangana avy an-tranotsika rehetra fa andray an'izy roa ao amin'ny toerana sahaza ho azy dia raisitsika faliana lehibe izy manakara mifaly izany raisitsika miteraka manampahazo toerana izay misy azy zazavavy avy diany zazalahy rehefa mifampikonkona moa tamin'ny fianakaviana tato dia lasy izy ireo hoe matotsika vorolanina eto dia fifaliana no ataontsika ary rehefa ao anatin'izany fifaliana izany dia efa fatatsika malagasy hoe rehefa mifaly gasy dia inona zay zavatra ho atao tsy terenina ntsony zany fa ny any amboatsika n'izay lanonantsika izay dia apetratsika eo anatreh'Andriamanitra ny tontolo amintsika androany ka dia mangataka atsika miondrika apetrika anylohantsika anao an'izay favaka izay misaotranao Israely tompoandriamanitra misaotranao Israely fa lomenao ity androany ity misaotranao Israely fa mbola nataonao velonay ka tonga eto amin'ity toerana ity mankasitraka anao Israely fa mbola menao hery sy tanjaka ka tonga eto amin'ity toerana ity mankatelonanao Israely fa nomenao andro fahasoavana ka nahafahanay nampiray ny fitiavana anankiroa ka ho tonga iray velom-pisaorana aminao Israely noho ireo zavatra marobe izay nataonao anay ankehitriny zahay tompo raha ohatra ka vorolanina eto amin'ity toerana ity dia mankataka aminao Israely ny herinao masina no ijoro manoloananay satria efa ianao no laza fa raha misy iray na roa mivory amin'ny anarako dia ho eo ampovoany ka izay nakatahanay ny Andriamanitra mitongavy ianao eto ampovoanay mba hitantananay ato anatin'ity trano ity manaraka izany dia nisaotranao Israely ry tompo Andriamanitray nampavokatra ny tany mba ho anay misy ireo sakafo izay iarahanay miaina iarahanay hihinana ary misy ireo zava-pisotro iarahanay misotro eto amin'ity toerana ity ny herinao masina sy ny fanahinao masina no anome anay hery sy tanjaka ary fahasalamana feno avy amin'izany sakafo izany ary amin'ny maha-olombelonanay dia mety misy ireo fihetsika mety misy ireo zava-pisotro izay mety tsy hoaraka ny sitraponao kanefa eritreretinay olombelona fa mahafaly anay izany ka dia angatahanay fifonana aminao sahady zany Andriamanitra manaraka izany dia ireo zavatra ataonay eto amin'ity toerana ity dia ho amin'ny anaranao irery ihany ary na amin'ny fiteninay na amin'ny fihetsikay fa na dia amin'ny eritreritray fotsiny azy ka tsy mifanaraka amin'ny sitraponao dia angatahanay fifonana avy aminao izany amin'ny anaranao masina no anaovana izany tahaka izany Andriamanitra nisaotra tompo amin'ny anaran'Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina eny izy mianakavy izay no vavaka nataontsika tamin'Andriamanitra
isika olombelona kosa manana fombafomba atsika olombelona izay nefa nitarina antsika tamin'Andriamanitra teo hoe neto misy ireo fihetsika izay mety soaraka ny sitraponao ka angatahana fitonananao zany kanefa elo koa marimarina fa ho ataontsika araka ny sitrapon'Andriamanitra daholo izay ireo zavatra rehetra ho ataontsika eto ka noho izany misy ireo sakafo kely ihany angamba nilazako azy efa nomaniny zororo kely izay iarahantsika amin'ny fandehatra kelikely any fa azany akely ndray jereny fa ny fitiavana izy roa ary dia raiso amin'ny fifalebontsika izay rehetra ho aroso ho antsika eny mankasitraka tonkona makatena to amin'ny fandehatra. Antsika ireo sakafo izay tokony ho antsika melohan'izay nefa mba ho mariky ny fampiraisantsika amin'ny maha-olombelona indray dia misy indray ilay fomba fanaontsika angamba ho an'izay efa nanatika tany Tomadinika angamba raha tsy diso ana 67 ny anarany teo reny tamin'ny andro fanolorana ny solobodiondry tamin'ny Eliza dia efa natao tany ty fomba anankiray ty fa eto indray dia mbola ho averintsika indray ilay izy alohany isakafoanantsika. Misy ireo matadidy dia efa mahafantatra avy hatrany hoe zao indray le ho ataon'ilay rangahy io dia izay zavatra izay mihitsy ilay zavatra ao atao. Ny atombohantsika anazy dia raisitsika daholo ny forsety amin'ny tanana ankavia. Raisitsika daholo ny forsety amin'ny tanana ankavia. Raisina ny forsety amin'ny tanana ankavia. Ahay mbola misy tsy nahazo eny atena reny dia zana omena malakilaky angamba fa isika izay efa nahazo kosa dia zahantsika no mandray ilay forsety amin'ny tanana ankavia. Ny zavatra ho ataontsika dia izao ho an'izay mbola tsy mahalala moa zany fa ho an'izay mahalala dia mbola avery ihany anao lamakotsika dia lamakotsika iny forsety iny no atotona eo amin'ny latabatra manao an'ilay lamako angamba ny azontsika daholo angamba zay ahoarany lamako avery atabara vita zay ny forsety raisitsika amin'ny tanana ankavanana ray sotro ny forsety tsy miala eny efa eny any le forsety tsy miala ntsony zay zavatra raisina zany dia tsy sorona intsony manao lamako ray isika dia ilay sotro ray no atehaka eo amin'ilay latabatra fa ny forsety tazomina fotsiny eo ao lamako avery atabara manaraka indray ilay sotro sy ilay forsety indray no ataontsika fampitehaka ka rehefa eo amin'ilay atambaro dia samy mitentsika hoe mahazo to ao rehefa miteny zany atambaro dia sady mikapoka an'ilay sotro ilay forsety no miteny mahazo to ao lamako avery atabara dia mahazo to daholo antsika rehetrarehetra dia mankasitraka tompoko. Dia semai telo zany fa sujako satukan sasi tere fitaro val fa tera zeri sasi mati rizru tera karena ru kedina ufaku lu tera katena emata saka ngena basele tera kadimna ena lu tera patena tera kapitra van wato tapia tan tera kasih kampulu tapna putu full saya
Makasitake. Mahafinaritra be tena mahafinaritra be ny selo maralà. Magataka ny selo maralà aloha mba iroso kely mba iroso kely andeha anatiny aty mba ampisehoana kely. Tiaka be ho an'ny izy telo maralà dimy raitra. Makasitaka tompoko. Makasitraka ya. Io. Makasitaka nareo telo maralà. Makasitaka be da be ho atao amin'ny teny gasy zany le izy teny atsefatsefany iny ho adikany amin'ny teny frantsay gandio. Fa dia magataka andravaka mba atao soendraleo eto.
tugema andoi arakarambia mizunguketi ya vitu ndawa aketi sasa bila maandishi ya tishina la tsune ndawa Agora vai ficar uma dito coisa. Aí você tá olhando.
Yes.
mofomamy izay mofomamy no tena zava-dehibe indrindra ao anatin'ny fanambadiana sahala amin'izao. Misy moa ny olona efa nangatana anatin'ilay fitenenana ho mazay mofomamy zay ka raha ho teneniketo dia mety pasoka ny fahamalama ihany fa aleo tonga dia omentsika anazy avy hatrany ny fitenenana avy eo fa izao tsika zany dia hiditra ao anatin'izay mofomamy izay mofomamy zay lazay hoe zava-dehibe ao anatin'ny fanambadiana sahala amin'izao izy ka dia omeko anazy zany ny fitenenana magasindraka tompon-dalàna magatena. Ele tompolasy tompom-vavy izy ty moa tsy hoe ka famadinana teny fanomezana fa teny nomena ho masonanga fa raha tsy omena dia mahajoko rehefa nomena any fitenenana dia hoentiko manolona zao mofomamy zao koa miangavy mananga mavesatra anareo roa ireo sy manolona zao mofomamy zao fa anapaka an'ity mofomamy ty tsika mandrosoanareo aty mety misy miatety hoe otrnefa mihinana mofomamy azy zay tany amin'ny faratera-bodiny sy ny tany aloha tany fa kosa izy roa zany tsy raha ny mamina miara amin'ny fiaty antsika menakavy amin'izao fanambadiana izy roa zao ka tonga eo amin'izany mofomamy zany tsika menakavy ity mofomamy ty mo tsy nisy eto amintsika fa fombafomba sy zavatra nolovaintsika menakavy nolovaintsika malagasy avy any ivelany fa tamin'ny androtsika sy tamin'izany amin'izany dia tsy mofomamy mahafinaritra sahala amin'izao raha veritsika kely ny tadidy tany amin'ny hoe fanateram-body io no misy an'izany dia tsy mofomamy tsara tare toy izao hoe fa koba ravina atao anaty vilany tamin'ny maga na vilia tamin'ny maga no arosy eo alohana mpifamofo izao ankehitry izao kosa nefa dia efa hoentin'ny fivoarany tsika menakavy ka noho izay fivoarany zay dia tsy izany tsony fa dia mofomamy hoe satria mamy dia mamy tokoa io ary toy voalazako ty hoe izy roa dia manana fitiavana tsara mamina hozaraina amintsika menakavy mandritra zao fety sy lamona fanambadiana an'izy roa zao koa raha tanàna ity mofomamy tina dia avy any ivelany aza dia misy ny tantaran-kely any ankoatran'ny tantaranky teo hoe kobaravina anaty vilia tamin'ny mamy izy ty zao raha mijerytsika dia tsara tare dia tsara tare tokoa ity mofomamy manoloana an'izy roa ty tsara tare mofo dia izany atsarany mofomamy izany dia atsarana hoentin'izy roa ao atokantrano sy mandray antsika menakavy manambatra ny fianakaviana rotonta ho fianakaviana iray ankehitriny efa jerentsika menakavy ihany koa ty mofomamy ty dia tsara fototra tokoa satria lehibe ny ity ambany ary miavo sy miekely any ambony izany fototra tsara izany dia tandidina sy taratsireo ray aman-dreny rotonta izay anaty nananana sy vina hitana ka naloka tsakany naloka daviny na tanteraka izao fisoratam-panambadiana sy lanonana mbola atrehantsika menakavy zao eny tsara fototra hoe amin'ny mofo ary miendrika amin'ny totohatra ihany koa izy eto miakely ary ny amin'ny totohatra miakatra miavo mitotohatra ny mofomamy satria izany tohatra ekaran'izany dia tadidina sady amin'ny faniriana izy roa hiakatra momboko kokoa hiakatra mitsaratsara kokoa ao atokantrano sy io etiny mamakivaky amin'ny lalam-piainany ao amin'izany tokantrano vao zany eny maranodony mofo hitatsika menakava dia kely de kely koa ny eny amin'ny farany tampony eny izany endrika sy tandindina hita amin'ny masitsika menakava zany dia tandindina hoentin'izy roa sahady ao anatiny hoe fanilo sy manga ary n'izany tokantrano zany
ary entiny atao ampinga amaky vaky ny lalam-piainany mandritra ny fiainany rehetra ao amin'izany tokantrano zany. Ka tonga amin'ny fizarana izy ity zany tsika izao, ka izy ity moa fizarana azy ity tamin'izany andro zany dia tamin'ny fiandohan'ny hiditra teto Madagasikara dia ohatra misy fongafonga ihany, misy le hoe zamy mpandity dia misy koa le hoe zamy mpanapaka. Ka tsy ataoko an'izay intsony satria ankehitriny dia efa misy le hoe fivoarana, ka tamin'izany amin'izany le misy le hoe zamy mpandity zamy mpanapaka dia rehefa avy eo misy ny tsy refesy mandity, misy ihany koa ny tsy refesy manapaka ao an-tokantrano dia mety hoe hiery-javony tady ka mety mitapaka. Ny ampinga andresena izany dia mbarako aminareo ihany fa ny fifandeferana ao an-tokantrano mba tsy tapaka ny tady raha toka mienjana. Eny tonga ao amin'izany fizarana ny timofity izany tsika menakavy ka tsy ataontsika intsony hoe izany mpandity na izany mpanapaka. Tsy refesy mandidy raha ary tsy refesy manapaka raha matoa, fa kosa dia iarana mandidy, iarana ny manapaka, fa kosa ho apetraka eo am-piaratanan'Andriamanitra, ho apetraka eo am-piaratanan'i Jesosy Kristy izany fandidiana, fiarana sy fanapana fiarana ao an-tokantrano zany. Koa eto alohananareo roa zao mofo zao ankehitriny, koa omeko anareo ty antsy ty maranidranitra ihany izy ty ho raisinareo roa amin'ny tanana ilany avy dia tsy ataontsika hoe zamy mpandidina zamy mpanapaka, fo averintsika le tany amin'ny fifampifona tany amin'ny vondrondro hoe manomboka izao dia Jesosy Kristy no miara-mandidy ny tokantranonay. Manomboka izao dia Jesosy Kristy no miara-mandidy aminay tokantranonay. Dia miara-mandidy kely nareo roa, tsy hoe mandidy be hoe didina daholo ny fomba, mandidy kely fotsiny. Manisa telo dia miara-miteny nareo roa ary miteny mafy be ho henon'ny olona rehetra. Isa, roa, telo. Herinareo araiky namby meo tiaka mafy be ary izy rehefa herinareo. Eny ary hitatsika menakavy amin'izany fa Jesosy Kristy olo miara-mandidy amin'izy roa amin'ny tokantranony. Ataontsika angamba fa zava-dehibe zany any ampinga tsara dia tsara tokoa hoentana amampivaky an'izany lalam-piainana an'izany. Ary tonga eo amin'ny fanapahana kosa ianareo roa ho raisinareo amin'ny tanànareo ilany avy ty antsika, ka rehefa manapaka dia tapahana kely fotsiny fa le teny atao mafy be, ho atolotra anareo roa micro dia tofo tsara dia ataovy mafy be. Manomboka izao dia Jesosy Kristy miara-manapaka ny tokantranonay, miara-miteny mafy be nareo roa rehefa avy manisa telo. Isa, roa, telo. Jesosy Kristy manapaka tokantranonay. Dia ale retsy a! Zany kosa vety tsy mba mendrika ny azy ty ake. Ohatra ohatry mangintsika menakavy mijery télé ve sa mijery cinéma, alors iara itiaka tsika ao aloha ho averitsika efa nanao lamaky any tsika tany amin'ny sakafoanana tamin'ny alalany sotrisiny izy teo fotsety loha hitodika kely amilo nareo roa mba ampisehoasanana kely amreto fianakaviana sy mimparotrony reto hiaraka anao lamaky ndray tsika fa tsisy fotsety sotritsiny any a fa tanana ny ataontsika lamaky. Fa rehefa manao lamaky tsika dia miara-miteny, rehefa miteny hoe lamako dia ozy nareo hoe fale mahita anse lamako, fale mahita anse dia ozy hoe avereny, fale mahita anse dia tena faly be, dia tena faly be. Atambara faly, atambatsika amin'ny faly zany a, satria moa efa voalaza ny Andriamatoa mpitondra teny avy amin'ny raha lehilahy teo hoe izy ty fozalahy atakalo fozavavy. Efa naveriverika ao tany famiarana fangataham-bodiony sy ny fanatera-bodiony hoe raha voateranay aty mba tanàna
madimy resaka foza ho aty samitrapa le an-tsainy io fa anao tsy ataontsika azatsofa fonjazalahy atakalo fonjazavavy zay efa nazavain'Andriamanitra teo ihany ny momban'iny a fa hiditra amin'ny lamaky teo tsika fa no ny anaran'Andriamanitra fa mbola azo ny anjarany ihany koa Ramatoa Eliza rehefa avy eo iara-nomokaratsika mimbaraka hoe ao ve lamako 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 avereno avereno atamar 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 sota tuko yelea koa efa voatapaka izy roa ny mofa efa vitanizy roa ihany koa ny fanapana izany vita ny fandidina izany izay ny rahantsika menakavy nahita teo fa hiara manapaka amin'ny Jesosy Kristy izy roa ao an-tokantrano hitatsika menakavy teo fa hiara mandidy amin'ny Jesosy Kristy izy roa ao an-tokantrano koa arak'izany efa voalazako tany am-piandohana hoe ny mamy ny mofo mariky ny hoe amamina-tsilany avy amin'izy roa ifampizarana amintsika menakavy amin'izao fisoratam-panambadiana sy lanonana sy fety lehibe atrehantsika menakavy zao eny izy ty moa dia efa voalazako tany am-piandohana hoe misy akolafany ary misy kitotohatra ihany koa hitodika aminao Andriamantoa ankehitriny ny tenako manoloana an'ity mofomamy ty efa voalazako moa tany am-piandohana tany mpanoloana azy teo hoe tsara fototra amin'ny mofo ary miampisolotra le avo ka matsoko ny lohany tonga ny amin'ny farany ambony any izany dia fanilo entin'izy roa homanda ho ary-tokantranony izany fanilo mananitra eny amin'ny lohan'ity mofo ty izany koa raha jerentsika menakavy ankehitriny ty mofo mamy ty dia samy tsara avokoa nefa ao le fitenenana manao hoe misy olo mena ambony mena ary misy koa ny tsara ambony tsara ka izany tsara ambony tsara zany Andriamantoa no antriako anao ankehitriny misy an'ity atsaranandrindry ty voasaiko raisinao izy io rehefa avy eo sao dia mianjera io ho raisinao io dia ho atolotrao amin'izay tena tianao indrindra tamin'ity efitrano ty ao ny dadabe ao ny bebe ao ny ento ao ny zoky ao ny zandry ao ny dada ao ny mama ao daholo ny fianakaviny ao ny andany ao ny ankilany eo ihany koa moa efa voalaza hoe efonjazalahy takary fonjazavavy efa izy ny anareo enao kosa ray mety hoe misy ihany koa ao ny ento ao reto ravavomary be reto ohatr'izany misy tianao atolotra ty mofomamy tsara tany ity dia matolotra anao ty raiso raiso ty dia tolony amin'izay tena akaiko ny fonao indrindra sy izay olona tena tianao indrindra atao amin'ity tokantrano ty atao amin'ity efitrano mahafinaritra izy ty raiso tsara mihitsy raiso tsara mihitsy dia mampisoa mihitsy aloha etapivony eto nareo vitan'ny mpanasaritsara etapivongony eto na le olona ato tsara fa kosa ianao ihany mandeha manolotra ny ihany fa kosa mijano amin'ny toerana eo ihany ka tolony amin'izay tena mahafinaritra anao sy tianao akaiky mifinao amin'ity efitrano ty ary iny mofomamy mahafinaritra iny ndao ary memoaraka olo ary tenao lasa dadatoy ohatrany any dadatoy foana ny masony dadatoa ohatrany any foana ny masony zany papa famitarainy fa entinay zany izy ty izany tena hotolorana azy mandroa ary tena tolorana an'izay tena poinsa sao dia hoe diso lalana natolony an'ilay teo raiky mianaka tiaka le retsy aza dia sara ny hoe mijery filorantsika mianakavy tsotonoko leo aloha mialatsy indrindra amin'ilay fomba fitenenana mba homaky zany
afalifalina nolotra ny mofo mafinaritra iny dia leo basitsika mianakavy tena mafy be iarahatsika aminy amin'izany koa satria izy reny izay efa nanolotra dia mba hatolory azy koa bolitra mitodika anareo roa ty dia mizahara mba walay pakasasary eo ihany ka eo ihany fa mivady fotsiny ianao avy atsy amin'ny akaviry ramatoa zao aleo mba akasary anareo pakasary mba hanarafo tsara misy miteny tsy azy tsara ho le bisoma mba averekena azafady indrindra raha azo atao isa roa telo mba tiaka le retsy nare kosa dia mijery tele fotsiny tsy tiaka tsy anao tsy ejery tsy andiny tsy eny ary koa hitatsika mianakavy fa dia notolorany an'le tena kaiky mifony tokoa le mofomamy tena tsara sy mahafinaritra tao anatin'izany koa eto ndray dia araka voalazako tany am-poalohany hoe ny azo vampilakana hono ny tany nandriny no tsara koa ao reo ray aman-dreny teraka ny kolokolo na lehibe ny ray ny lanitsikady zato ny reo ny lanitsikady alivo koa tsy hain izy no ny tsy aneo fanajana ny tsy anome atao hoe famezam-boninahitra anareo ray aman-dreny koa misy reto atolafo ny akavisy avanana ireto omana ary tia voty dia ireo ray aman-dreny miteraka izany koa ampazahoitoerana aloha iny anjara-diny dia samy mandray ray avy amin'reto akavisy akavanana reto ianareo roa dia araka ny voalaza teo hoe ny fonjazalahatra ka ny fonjazavavy dia efa raha lehilahy mo anay fa raha vehivavy kosa efa anareo dia eliza zany anolotra niny mofomamy iny ray aman-dreny mifaly ary faly kosa anolotra niny mofomamy iny ho an'ny ray aman-dreny eliza araka le fitenenantsika mianakavy manao hoe fity mifamano mahatsara fihavanana ka dia izay manaovan'izy roa izao falim-pitiavana izao koa afaka mirosa ananareo roa manaiky mavesatra ireto reo ray aman-dreny mba hijoro eto anoloana hotolorana aja home voninahitra tompoko mampisoana reo ray aman-dreny miteraka eto anoloana eto mba ho hitan'ny kamera sy ny pakasary ho anolonana ty mofomamy mafinaritra ty mba ho fitiavana reto ankizy mba ho valiny fitiavana zay nasetrinareo hatramin'izay atao eto nareo anakoroa dia eto an-tany eto inany milara tsara eo zao koa efa voalazako teo hoe izy tio ny azo vampilakana ny tanynandriny tsara ka efa voalaza teo ny anjara ndraikitra izy roa tsirairay avy ary manisa tena dia hiara-nolotra amin'izay voalaza teo avy izy roa isa roa telo mba tsy tenkely kosa mba tsy teny na de kely ary hoe papa ty atolotra na mama ty atolotra mazahotoerana le roa azafady mbola ihany no ny ray aman-dreny eto eto dia misaotra anareo ray aman-dreny noho izany fitiavana nandraisanareo fitiavan'reto ankizy izany ka dia tsy hay izy roly tsy saotra anareo amin'ny fitiavana lehibe izay naseonareo koa efa fotoanany zao metry hodrany reo ankizy satria efa nanolotra fitiavana ihany ka mba mangataka fitenenana na dia ndray mavaza avy aminareo ray aman-dreny hotrodrano reto ankizy satria tokantrano tsy araha-tsodrano zany sahala am'le tokantrano ny olona teny mpakakitay nefa rava teny ampisorona anafo ka dia mangataka fitenenana solotena ray avy amin'ray ray aman-dreny na dia tena ray mbava ihany ary tompo sotra tompo
Heri nzuri maneno tukatanga. Yenda fatia mahazo afaka mahazo toerana ireo ray aman-dreny ary maka mahazo toerana ihany koa ianareo fety koa zay voalazako teo zay nefa dia mbola misy ihany koa reto ny atao hoe tavela ka noho izany tsy haiko raha mbola misy tompony ray ampivoatiny ohatra hoe ampifandaminana sa tonga dia marosoany mpizary ty lanonany ty zaray mpizary ny lera moa mandeha fotoana mandeha efa zay voalaza zay ny zava-maneno koa moa tsy efa madidy any misy koa efa te andidy be amintsika mianakavy ka dia misaotra tokola makasitana tompo vaty saotra tompo